misaotra an' jesosy indray tsika riavana mbola nomeny fotoana tak'izao a azahoantsika miaino any tenin'andriamanitra ny finoana tenin'andriamanitra mantsy a araky ny baiko sy ny teniny voalaza ato anatin'ity atao hoe soratra masina ity a dia lalana anankiray tena nomen'andriamanitra mba hitombony ny olona finoana zay ny voalaza any amin'ny romanina toko 10 no ahitanao an'izany ny finoana dia avy amin'ny toroteny ary ny toroteny izy avy amin'ny tenin'ny Kristy ka andre tenin'andriamanitra tsika ivavaka aloha angataka amin'ny tompo mba ny fanamasin'andriamanitra hanokatra ny saina amam-panahytsika rehetra mba azahoantsika mandray tsara izany afan'andriamanitra zany raha io misaotra anao lehibe ao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo mbola nomenao fotoana tak'izao zahay azahoanay mbola miaino tompo ny teninao zay efa nambaranao fa aina ho an'ny mahazoazo izy ianao ary fahasalamana ho an'ny nofony rehetra inoko maromarina zany teninao izany fa hitondra hery ary hitoko hatrano marobe any ary hitondra fahasalamana raha misy olona marary mandre ny afatr'andriamanitra tak'izao matoky ny teninao fa tsy miova ny herinao homaly an'io ary mandrakizay amin'ny anaranao Jesosy Kristy tompo no metrako izany vavaka izany amen. Androany tsika riavana mba hiresaka kely aminao ny fomba entina miady araky ny tenin'andriamanitra moa hoe medina tsara ny finoana. Androany mba hiresaka kely aminao ary zay noko maromarina fa tena ilainao ty tenin'andriamanitra ty satria raha ny soratra masina ny jerentsika zao vanina ny farany hitsahantsika zao riavana melohany hiviany Jesosy eny amin'ny lanitra dia ozy moa tenin'andriamanitra ny Timoty 4:7 any hoe tena mesarotra ny andro tena mesarotra ny fiainana eto ambonin'ny tany ary tsara koa nefa ny tena ampahafantarantsika fa ny tenin'andriamanitra koa milaza fa misy fahavalo tsy hita maso atsony tenin'andriamanitra hoe satana na fanaratsy eo amin'ny rivotra eo zay vakiko aminao moa rehefa aveo le tenin'andriamanitra fa tiako aseho aminao fotsiny izay ambaran'ny tenin'andriamanitra hoe tian'andriamanitra tsika tena hiady tsara medio izy ny ady tsara ny finoana zany tenin'andriamanitra zany rehefa mamaky baiboly ianao hitanao any amin'ny Timoty 4:9 any 12 hoe miady ny ady tsara ny finoana izy azony ny fiainana mandrakizay. Ty misy tenin'andriamanitra ary hovakiko aminao amin'ny anaran'i Jesosy ao amin'ny Korintianina 2:10 ny 7 ka hatramin'ny 5 no ahitanao an'ity tenin'andriamanitra ity vakiko amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe fa na dia velona amin'ny nofo azy izahay ozy dia tsy mba miady araky ny nofo fa tsy avy amin'ny nofo ny fiadian'ny tafika fa mahery amin'andriamanitra andrava fiarovana mafy fa mandrava ny fisainana sy ny zavatra avo rehetra izay atsangana anohitra ny fahalalan'andriamanitra izahay ka mamabo ny hevitra rehetra anaiky an'i Kristy. Ary ny tenin'andriamanitra faharoa ao amin'ny Efesianina 4:12 zao le vaky n'le teny hoe fa isika tsy mitolona amin'ny nofo aman-draha fa amin'ny fanapahana sy ny fanjakana ozy sy amin'ny fampanjaka an'izao fahamaizina an'izao dia amin'ny fanaratsy eny amin'ny rivotra. Jerevongery avan'izany ambarany ty atao hoe soratra masina tenin'andriamanitra ty ho amintsika amin'izao fahavelomana zao ambaran'andriamanitra zany tsy dia enarana ny ampianarana zany fa Andriamanitra rehefa mametraka an'izany ato amin'ny teniny dia tiany ianao tena ho arisaina tsara ary hisokatra tsara ny masom-panahinao. Ny fanahy masin'Andriamanitra nangataka tamin'ny tompo mihitsy mba tena ny fanahy masina moa tsy mba malavy tany zany naizanaiza toerana andrenesanao an'ity afatr'Andriamanitra ity dia tsarovo tsara ny fanahy masina riavana araky ny tenin'i Jesosy hoe tsy hamelanareo kamboty akety aminareo io fanahy masina io rehefa indrindra fa nandray an' Jesosy Kristy ho tompo anao dia mipetraka ao anatinao io fanahy masin'Andriamanitra io ary ny asany dia hoe mampianatra anao anoro anao ny lalana tokony ho aleha mba azahoanao mandresy io fahavalo ambaran'ny tenin'Andriamanitra amin'ny Efesianina 4:1 io ngery havana mahatonga an'izao fiainantsika mikorotana
mikorotana, fiaina tokantrano maro mikorotana, fiainany fiarahamonina isan-karazany mikorotana, tsy tambo isaina mihitsy ny fikorotanana. Zany moa tsy de resahana loatra fa heverina fa hoe resaka ekonomika ny mahatonga an'izany, rianina ny ohatran'izao, fa androany ry havana asehon'Andriamanitra anao aloha no marina enoy tsara. Tsy mitolona amin'ny nofo aman-dratsika fa fanapahana ny mpanjakana zao fahamaizina zao, misy fanaratsy ry havana. Zany no ambaran'ny tenin'Andriamanitra, ary io fanaratsy io amafana azy dia afaka miditra ao anatin'ny sain'ny olona, miditra ao anatin'ny fanahin'ny olona, ary mibaiko ny olona hanao zavatra tsy mety isan-karazany, mibaiko ny olona hanohitra ny sitrapon'Andriamanitra. Zany ny asan'io fanahy io. Fa isaorana Jesosy Tompo ry havana, isaorana mihitsy Andriamanitra. 2 taona lasa zay tonga tetỳ ambonin'ny tany izy, nampahiratra ny masotsika, nampahiratra ny masom-panahintsika mba hahatonga atsika tena hoe ahita ny voninahitr'Andriamanitra, ary ahita n'izany atao hoe tena hery lehibe azahoantsika tena miaina am-piadanana. Satria izay no nahatongavan'i Jesosy tetỳ ambonin'ny tany, mba hanome atsika fiadanana mihitsy manoloana ny ady rehetrarehetra, na be dehibe aza ny fahavalo nampanantena mihitsy ny Tompo fa ny fiadanako izy nomeko anareo. Androany resahako aminao mihitsy ty atao hoe dingam-pinoana, araka ny nambarako ny tenin'Andriamanitra fa ny maramila ny mpino moa zany ny olana nandray an' Jesosy atsony ny tenin'Andriamanitra hoe miaramila ny Kristy. Ary tena ilaintsika mitombo amin'ny finoana. Tsara ovy tsara ry havana, mitombo izy amin'ny fahalalana an' Jesosy Kristy. Ny fiainana kristianina ry havana tena toroko anao mihitsy, tena raha misy zavatra tokony katsahan'ny kristianina mihitsy isan'andro dia ny valin'le fanontaniana hoe ahoana ny ahatonga mba hitombo amin'ny finoana. Teny taminao moa teo ny Romanina 10 hoe tena ilaina ny toroteny, tenin'ny Kristy. Ny finoana manko izy avy amin'ny toroteny, ary ny toroteny avy amin'ny tenin'ny Kristy. Dikan'izany ilainao ny miaino toroteny. Zay ngery havana nanomezan'ny Tompo antsika, dia nisaorako an'Andriamanitra mihitsy ty God's Voice ty, miparitaka. Tena iriko mihitsy ianao mba tena anaraka tsara rehefa manam-potoana. Raha tsy diso ny fitadidiako efa misy maromaro ihany izy lasa any, fa tena misy fitaizam-panahy ampitombo ny finoana ao anatinao ny tena nanomezan'Andriamanitra ny reny. Manana fotsiny ianao karazana fanazaran-tena, rehefa marivariva andeha atoriana ianao mandrenesa toroteny, fa tena sarobidy ny toroteny. Za tena miteny anareo, sarobidy ny toroteny mba ahatonga anao ho maramila tsara ny Kristy. Ny maramila ry havana tsy haiko aloha ianao fa ny tenako momba fa anisan'ny nandalo an'izany tamin'ny fahatanoraka, tena hitako mihitsy hoe taky ny ahoana ny ahatonga ny olona anankiray ho tena maramila tsara amin'ireny hitantsika amin'ireny tafiky ireny. Fa misy tena fanamboarana, tena fanomanana be dehibe mihitsy atao. Dia ohatra matsiaro an'izany rehefa ato amin'ny fiainana kristianina ato, tena ilaina mihitsy mitombo tsy kelikely. Araka ny tenin'ny Paoly hoe amin'ny voalohany nge ronono nomeko anareo zay ny ato anatin'ity soratra masina ity moa tena tiano tenena amin'le ronono, dia ilaina ianao koa mba mamaky tenin'Andriamanitra tsy kelikely, mba hahatonga anao tena ho maramila tsara ny Kristy. Fa matory havana napetraka Andriamanitra izany teny zany dia tena tian'Andriamanitra mihitsy ka tena hivoaka mpandresy io apôstôly Paoly io zay nampanoratiny fanamasina. Ny fanamasina nampanoratra azy an'io le hoe fanadia velona amin'ny nofo azy izahay ositra. Dia jereo tsara, dia tsy mba miady araky ny nofo io rangahy io tamin'ny voalohany. Tsy mbola nafantatra an'izany famonjeny zany io, tsy nafantatra an'izany fanamasina zany io. Ary manaraka ny tantara ianao dia tena anisany tena olona tena nanenjika, nandravarava mihitsy ny mpino tamin'izany fotoana izany. Nefa nge dia olona mba mpamaky tenin'Andriamanitra fariseo nge io rangahy io zany fariseo zany olona tena nianatra io boky 10 Mosesy io isy ro le boky ny mpaminany reo saika laniny zareo tsy enjery. Rehefa tonga nefa Jesosy dia zao ny zavatra hita amin'ireo le ry zareo fariseo sy ny mpanorad-dalany reo.
tsy fantany akory hoe io le Jesosy io ange le voalaza am'izao ohatra fotsiny Isaia toko 7:10 tsy fantany akory nefa de vakiny isan'andro io Salamo 2:20 miresaka an' Jesosy nombona teo amin'ny hazo fijaliana vakiny isan'andro fa tsy fantany akory fa rehefa nanomboka kosa izy jereo tsara nandray ary niditra tao anatin'ny fiainan'le Jesosy de natsoan'Andriamanitra amin'izay io rangahy io rangahy manko olona manam-pahaizana be rangahy io tena manam-pahaizana be mahay karazana teny pirenena be de be io rangahy io fa zao mbola maizina aminy ty tenin'Andriamanitra te maizina aminy te fa zao nilainy Jesosy io rangahy io raha mamaky moa ianao nikarapoka tamin'ny tany mihitsy izy satria nanezaka de nanezaka mihitsy izy tena napotika ny kristianina fa rehefa nisehoany Jesosy izy lavy tamin'ny tany zay vao tonga saina ny lehilahy ary rehefa tonga saina ny lehilahy de raha vakinao tsara ny asan'ny apôstôly toko 7 nanomboka teo feno ny fanamasina amin'izay io rangahy io rehefa feno ny fanamasina amin'izay io rangahy io de nahiratra amin'izay izy mamaky ny ty atao hoe tenin'Andriamanitra zay vao nanomboka azony amin'izay nidikan'ireo voalaza rehetra voalazany mpaminany reo tsapany amin'izay izy io tamizy nanenjika ny mpianatra io tsapany amin'izay fa mbola nofo zany hoe tsy zany fanamasina zany tsy fantany fa mbola saina raha vao miresaka hoe nofo manko riavana de zao ny saina ny tena mibaiko zany tena mila fantatritsika tsara riavana be dehibe nge ny olona tsy mahafantatra zany fa everin'ny olona fa rehefa manam-pahaizana izy manana doctorat manana zao de zay de ampy tsy riavana tena milaza anao zany Nicodemos zany nge olona tena manana an'izany fahaizana diplôma be zany ireo filozofa tamin'ny andron'ny Paoly reo nge tany Atenina olona nanam-pahaizana daholo fa rehefa tsy ao anatinao ny fanamasina manokatra ny saina mampanahanao de milaza anao tonono ny tenin'Andriamanitra moa anao hoe olona mandeha araky ny nofo zany hoe tsy mahafantatra ny tena fahamarinany ty soratra masina ty fa rehefa nanomboka ny latsaka amin'izay tao amin'ny apôstôly Paoly niditra tao amin'ilay Jesosy Kristy miseho amin'ny endrika fanamasina de nanomboka jereo amin'izay le teniny le nivakiko taminao teo hoe na dia velona amin'ny nofo azy izahay ozy de tsy mba miady araky ny nofo zany hoe tsy le fitaovana ara-nofo tsony zany hoe le saina fotsiny ny entina miady tsy zany tsony izy fa hoy ny tenin'Andriamanitra teo hoe fa tsy amin'ny nofo ny fidin'ny tafokay manomboka amin'izao fotoana zao izy fa manomboka mahery amin'Andriamanitra andrava fiarovana mafy inona le tiano tenenina amin'le hoe andrava fiarovana mafy nanomboka nazava amin'ny Paoly amin'izay fa zao finoana ny tenin'Andriamanitra no entina miady ny ady tsara finoana ny ty tenin'Andriamanitra ty riavana veriko tsara raha saina fotsiny no entinao mitondra ny ty tenin'Andriamanitra ty potiky ny devoly ianao fa ny apôstôly Paoly rehefa tonga saina de jerevo tsara ny teniny hoe tsapany amin'izay ny fiadiny tafokay amin'izay manomboka eto de zao ity tenin'Andriamanitra ty miaraka amin'ny fanamasina veriko aminao tsara zany na tonga an' Jesosy ny teny tamin'ny mpianatra raha mamaky ny boky ny liko ianao rehefa nitsangana tamin'ny maty ny tompo de zao satria rehefa nitsangana tamin'ny maty manko ny tompo mbola tsy tonga ny fanamasina raha mamaky ny asan'ny apôstôly toko 1 ianao fa zao ny tenin'i Jesosy hoe aza mbola mandeha aloha nareo izy aza mbola mandeha aloha nareo zany hoe aza mbola mandeha mitory-teny aloha nareo fa izao anatanteraka ny teny fikasan'ny ray ozy de hitanareo tsara io rehefa mamaky ny asan'ny apôstôly toko 1 nareo hoe ozy Jesosy hoe tena azo hery ianareo amin'ny latsahany fanamasina aminareo ary ho vavolombeloko manomboka eto amin'izay nareo ozy ho vavolombeloko manomboka eto Jerosalema Jody Samaria ary hatrany amin'ny farantany io fanamasina io riavana miaraka amin'ny tenin'Andriamanitra tena milazanao ergoavana hitanareo tsara raha mamaky ny asan'ny apôstôly toko 2 nareo vakio nge io tokony ho tsapanao zany riavana zany hoe fafenona ny fanamasina zany raha kristianina nandray an' Jesosy ianao ka tsy tsapanao io fahamarinana io de milaza marina aminao
androany mangataha amin'ny tompo ianao arivavaka ho anao ako mba andraisanao zany hoe hery ny fanamasina batisa ny fanamasina mameno ny tena rehetrarehetra inona moa ry havana nahatonga ny vahoaka gaga daholo ange ny vahoaka tamin'ny androny tamin'izany rehefa nitonga ny fanamasina gaga variana daholo ny olona hoe tena ery avaizy zany ery avaizy reto zavatra reto jerevo tsara ngery havana ny tantaran'ny mpianatra tamin'ny voalohany fa tena nampitola gaga mihitsy saborona ary petera nalainy ny mpanapaka tamin'izany fotoana zany nentina teo anatrehan zareo izy roa lahy petera sy John inona ny zavatra nataony nanadinana azy nrarandry zalahy reo izy hoe tsy mahazo mitory amin'izany tsy mahazo mampianatra an'izany ana amin'izany anaran'izany tsonina ro lahy fa ahoana izy roa lahy jery tsara ny fasahiny izy roa lahy teo anatrehan'le olona rehetrarehetra hoe tena asa ozy raha mety aminareo zany hoe ianareo ny tokony ekena no Andriamanitra fasahina nge zany raha lasa navavy ary tsy nateny zay mihitsy ny voalaza ao tsy nateny ny mpanapaka zay nanadina nahitan'le olona sitraniny Jesosy koa moa tamin'ny anaran'i Jesosy dia nitola gaga daholo tsy afaka navita na inona mihitsy ireo mpanapaka nantrerona aza hoe aza manao an'izany tsony vakio nge ry havana ny tantara fa tena mahavariana fa dia tsy afaka navita ny herisetra firitsony le mpanapaka averiko aminao tsara ny maramilan'i Kristy zany dia tokony atsapa mihitsy hoe hery azo hery ianareo asa ianao ry havana eno tsara raha mbola tsy latsaka ny fanamasina mamaky ny Matio 10 anao ao Matio 10 misy tenin'Andriamanitra tahaka izao Jesosy mihitsy nanome an'io na naniraka izy mandehana ianareo izy ka mitory hoe fa akaiky ny fanjakan'Andriamanitra na dia mbola tsy niakatra aza ny tompo dia efa nitenen'izay izy dia vakio nge ny tantara fa mbola tsy tonga ny fanamasina tamin'io fa nandery zareo inona ny zavatra hitanao tany niorakoraka daholo ny mpianatra rehefa tafaverina tany hoe nanaiky anay na ny demoni azy nanaiky anay no ny anaranao mbola tsy tonga nefa ny fanamasina fa dia jerevo tsara efa misy apahana herin'Andriamanitra miaraka tamin'irety mpianatra reto tsy inona le apahany herin'Andriamanitra fa le fahefany le tiny le baiko nomeny Jesosy hoe mandehana ianareo mitory hoe efa akaiky ny fanjakan'Andriamanitra fa rehefa tonga amin'izay ny fanamasina jerevo amin'izay nanomboka teo amin'izay le teny le fahefana miaraka amin'le fanamasin'Andriamanitra dia mahavariana sy mampitola gaga ry havana fa na dia ny akanjo ny tandindo n'akanjo azy ny fiaro n'akanjo azy ny endry Petera ny endry Paoly dia manasitrana ny marary jerevo nge le baiko ry havany Jesosy nanome an'le baiko jerevonareo le hoe amin'ny andininy fahavalo ny Jaona 10 izy nahitanao an'izany hoe sitrany mararo izy atsangany ny maty dioviny boka ary avoiny demoni jerevonareo tsara iteny io ho ato aminareo te mbola tsy nilasaka nefa aza ny fanamasina nefa nandeha ireo mpianatra ireo dia efa nahita pahany fahagagana maika fa rehefa tonga amin'izay zany atao hoe fahafenona ny fanamasina ianao zay mandreny ty tenin'Andriamanitra ty ry havana ngataka aminao matoa Andriamanitra nanome an'ireo zavatra ireo tenyreo efa milatsaka amin'izay ny fanamasina 2 taona lasa zay fa namaky ny Marka 9:20 anao zao ny vaky ny tenao izao izy ny famantarana anaraka an'izay mino amoaka demoni amin'ny anarako izy jerevo tsara iteny amin'ny fiteny zay tsy mbola hainy izy andray menarana izy na isotro zava-pisotro mahafaty azy izy tsy ampaninina azy zany jerevo tsara ry havana zany tenin'Andriamanitra zany ametra tanana amin'ny marary izy osy dia ho sitrany reny raha lasa anabavy ianao zay mandreny ty afatr'Andriamanitra ty 2 taona lasa nefa nilatsaka ny fanamasina tenin'Andriamanitra koa eto am-pelantanantsika maniraka anao Jesosy maniraka anao Jesosy hiady ny ady tsara ny finoana jerevo tsara maniraka anao Jesosy hiady ny ady tsara ny finoana
tian'Andriamanitra ry havana be deabe nge ry havana fanantena mbola very amin'izao fotoana izao e, mbola manohitra fa zao irahan Jesosy ianao, irahan Jesosy misy fedina ry havana raha lasy anabavy eo, jerevo tsara raha fedina nomeny Jesosy an'izao fa nomeny an'le teny, nomeny fahefana ary ny fanahy masin'Andriamanitra nomeny isan'andro ianao tokony ho tsapanao zany, angatao zany. Efesianina toko fa 5 no ahitanao ny 9:20 fampianarana fitaizana ny fiangonana tamin'izany fotoana izany tany Efesosy. Aoko feno ny fanahy masina ianareo. Ianao zay manaraka ny tiafan'Andriamanitra ty ry havana, ny tena mba faniriko ry havana dia zao, aza mipetraka fotsiny amin'izao ianao, mediny ady tsara ny finoana, meteza ho tena maramila tsara ny Kristy ianao. Matoa ry havan'Andriamanitra miteny manao hoe tsy misy anarana hafa ozy azahoan'ny olona famonjena ety ambony tany afa-tsy ny anaran'i Jesosy Kristy. Tena anarana spesialy io tena milaza anao anarana spesialy io. Iraino Andriamanitra ozy soratra masina any amin'ny epistily Timoty any, ary iray ny mpanalalana amin'Andriamanitra sy ny olona dia Jesosy Kristy. Io anarana io Jesosy Kristy io manerana ny tany rehetra eo amin'ny alalan'ny fanahy masina, manaraka an'izao toroteny zao io ary mijery anao io amin'izao fotoana izao. Hitan'i Jesosy ianao fa indraindray mbola tena manohitra ny fahamarinany tena fa androany ianao ivavaka ho anao mihitsy satria Jesosy ngefa nanome fahefana araka n'le tenin'Andriamanitra nivakiko taminao teto hoe nanome fahefana mihitsy azy ary ivavaka sitranony mararo izy. Za sy ianao zao tsy mifanakaiky ary amiko ny finoako ny tenin'Andriamanitra ary ny finoako an'Andriamanitra zany tsy mahalavy tany zany na ny farany tany farany zao tontolo zao azy ianao any Andriamanitra, raha ianao mandreny zao tenin'Andriamanitra zao any Andriamanitra. Ny rahan Jesosy eto anambara aminao mihitsy aloha voalohany indrindra hoe meteza ianao mba tena ho miaramila tsara ny Kristy. Be deabe nge hoy aho hoe soratra masina mihitsy milaza be deabe ny olona mbola mila n'izany famonjeny zany. Misy tenin'Andriamanitra zay any amin'ny Ezekely any hoe tsy sitraka ozy ny hafatesany ratsy fanahy. Tsy sitraka Andriamanitra nge ravany ny hafatesan'ireny olona maty ao anatin'ny fisotrotoako ireny. Ny mba ialany ratsy fanahy amin'ny lalan'ny ratsy ozy mba ho velona izy. Tsotra le baiko ny tompo tamin'ny mpianatra mandehana efa akaiky ny fanjakan'Andriamanitra. Le fanjakan'Andriamanitra io ry havana amin'izao fahavelomanao zao raha manaiky ny Jesosy ianao dia miditra ao anatinao io, mandrava ny asan'ny demony io. Ahoana ozy ny tenin'Andriamanitra? Mandrava ny fisainana ozy. Leo amin'le Korintianina 2:10 zany tenin'Andriamanitra sy fanahy masina io, mandrava ny fisainana ozy sy ny zavatra avo rehetra entina manohitra tsangana nohitra ny fahalalana an'Andriamanitra. Ianao ry havana tian'Andriamanitra ianao mba ho tena ho fitaovana tsara. Tsy fantatra ho iaho mety androany koa nge farany iainanao hoe efa mba niomana amin'izany ve ianao raha mbola tsy nandray an' Jesosy? Efa mba niomana ve ianao? Tian'Andriamanitra mba ity fotoana ity ary ivavaka ho anao mihitsy vavaka ho anao spesialina mihitsy ianao zay mbola tsy natsapany zany hoe fanahy masina hery lehibe ao anatinao, tena ivavaka ho anao mba tena tonga anao fitaovana tsara. Zay noko marimarina fa hitan'Andriamanitra ke reo problema manodidina anao reo, itokantranonao mikorotana io io asanao sahirana ianao amin'izany atao hoe asa mandrara, sahirana ianao amin'ny fitaizana. Eno tsara ary mangataka anao avelao izy hiditra ao anatinao hoe ny fandraisan'ny tenin'Andriamanitra tahaka izao nge ry havana, Andriamanitra mandondona Andriamanitra mandondona tonga aminao izy androany ary mba te hampiasa anao izy. Aza atao tsy rambona raha lasy anabavy ny atao hoe mandrakizay tena miteny ianao ty fiainana eto ambonin'ny tany ty nge ry havana manaiky fa mahavarina ny olona tena mahavarina ny fiainana eto zao tontolo zao koa moa misitona avy havanana
fa androany ianao averin'andriamanitra aminao zany teny zany mba te hiara-iasa aminao izy ary te mba hanafaka anao izy te hanome anao le fiadanana izy. Za ry havana rehefa mba handinika ny tenin'i Jesosy hoe ny fiadanako nomeko anareo tena mahatsiaro mihitsy afiry moa ny olona mandany vola amina miliara mitady an'izany fiadanana zany, mandeha mitsangatsangana any amina toerana tena lafo vidy be mitady fiadanana, mitady fifaliana. Zao anefa jereo tsara ry havana fa ny absence zany hoe ny tsy fisino i Jesosy ifanamasiny ao anatinao tena milaza anao endrika ivelany fotsiny ry havana reny vola makarena sy ny sisy reny, fa ny ao anatinao ao le korotana ao anatinao ao tsy hainao ny mampanginana io. Zany mahatonga an'Andriamanitra manao hoe mandiana ka toreno filazany tsara ho an'ny olombelona rehetra. Nambarako taminao zay androany aloha manasa anao Andriamanitra hoe mba meteza ho maramila tsara ny Kristy, meteza mba ho fitaovana tsara amin'ny andro sisanao rehetra. Aza lanina fotsiny marina fa zay tsy miasa oko izy tsinana zay no manko resahan'ny olona hoe ka ahoana zany tsy hitady vola. Eny tenin'Andriamanitra koa moa zany hoe zay tsy asa oko izy tsinana fa izao aza variana amin'izany ianao, mba meteza mba misy fotoana eo amin'ny fiainanao mba tokany amin'Andriamanitra. Alao ny tenin'Andriamanitra hitombo tsikelikely ao anatinao ary ampiasao ny finoana an'ity tenin'Andriamanitra ty. Za rehefa mahatsiaro rehefa misy tenin'Andriamanitra zay any amin'ny Matteo 7:20 any na dia tahaka ny voatsinapy aza ange ozy ny filoana reo iteny amin'ny teny robohatra hoe mifindraha ry dia mifindra eo. Jerevinareo tsara ange ry havan'izany toromarika omen'Andriamanitra hoe raha makatoa ny tenin'Andriamanitra io anao dia ahita zavatra goavana eo amin'ny fiainanao. Zaho aza ry havana ny vavaka ty loha vavaka voalohany ty tena mba anasanao fotsiny aloha hoe ianao raha mbola tsy tena natsapa ny herin'Andriamanitra, mbola tsy napiditra n'izany Jesosy zany teo amin'ny fiainanao anoro lalana tsotra aminao arao fa hivavaka ho anao dia arao fotsiny ny tokantrano any raha ohatra ianao ka eo am-pandriana, marary ianao eo am-pandriana any amin'ny hopitaly ho tokantranonao ao, manana problema be ianao mikorotana amin'ny tokantrano zao ny ataoko anao aza mijery an'izay aloha amin'izao fotoana zao. Te hita fiadanana ianao ary te handresy manoloana an'ireo korotan'ireo, ekeo aloha zany tenin'Andriamanitra zany hoe atoloro ny tenanareo fanatitra velona, zany hoe mitenena anoro vavaka tsotra anao dia arao le izy ary manana finoana fa hilatsaka ao anatinao ny herin'Andriamanitra. Zao aza le vavaka arao Jesosy Kristy Tompo, reko ny feonao androany, mifona aminao tanteraka aho ny amin'ny heloka sy ny fahotako rehetra, mamindrafo amiko ianao, mamela ny heloko rehetra ianao, mangataka ny ranao a Jesosy io, le rano narotsaka ao teo Kalvari, anadio ny fahotako, anadio ny heloko rehetra, midira atao anatiko ianao, monena atao anatiko ianao, misaotra anao a Jesosy io, misaotra anao any amin'ny teninao zay nampandrenesinao androany, amin'ny anaranao Jesosy nanaovako izany vavaka izany. Amen. Manana finoana amin'izay ianao, manana finoana tsara amin'izay ianao fa mitomboka asehn'ny fanahy masina miditra ao anatinao. Io le Jesosy Kristy. Manana finoana amin'izay ianao fa manomboka eo ianao dia antsoiny ny tenin'Andriamanitra hoe zanak'Andriamanitra ianao. Manomboka eo ianao dia le ambarany tenin'Andriamanitra hoe fa nandray ny fahateraham-baovao ianao. Misaora ny tompo ianao, misaora fa raha androany ianao ny maty, ny paradisa ny lanitra mihitsy no andray ianao.
raha mbola omen'ny tompo kosa ianao tombonandro dia enoy tsara misy afatra zay efa nambaran'Andriamanitra teo tamintsika hoe manomboka eo ianao mba miteza amin'izay vavolombelona an'i Jesosy Kristy eo. Tsotra be atao ny fidiran'i Jesosy ao anaty manafaka anao amin'ny zavatra maro, manafaka anao amin'ny fahazaran-dratsy. Raha ohatra ianao ka mpisotro toka, anafaka anao amin'izany ny fidiran'io Jesosy io ao anatinao. Raha mpifoka rongony ianao, mpiteny ratsy ianao, mpamono vady ianao, ny fidiran'io Jesosy ao anaty anybe fiadanana, fiadanan-tsaina, fiadanan-po ao anatinao. Dia ilainao zay resahana amin'ny manodidina anao. Raha ohatra ianao ka lehilahy manambady, resao amin'ny vadinao zay zavatra ny fidiran'i Jesosy tao anatinao. Takizany koa ianao ramatoa, resao amin'ny vadinao zay ataon'i Jesosy taminao amin'izay. Fa ny fidiran'io Jesosy io ry havana manao zava-mahagaga tsy takatry ny saina. Raha marary moa ianao, raha marary ianao, fa anokana vavaka koa ho an'ny marary, ho an'izaniza, satria ny baikon'i Jesosy ty arahako ty hoe sitramin'ny marary, diovomboka, avovainy demonia. Baikon'i Jesosy zao resahako zao, baikon'i Jesosy zao taterahako zao. Mety koa ianao mbola tsy natsapany zany Jesosy zany. Marary ianao mandray an'izao afatr'Andriamanitra zao, ao anatin'ny problema sarotra ianao, mety any amin'ny hôpitaly ianao, mety lazain'ny dokotera ianao fa efa miandry fotoana fotsiny dia ho faty ianao, mety ao anatin'ny odolo ny karazana kansera, ireo karazana aretina isan-karazany. Zao ny baikon'i Jesosy eto ry havana hoe sitran'ny marary, diovomboka, avoainy demonia. Ivavaka manokana ho anao mba atsapahanao mihitsy, ary etseo ny finoanao mangataka anao, etseo ny finoanao. Misy ramatoa ato, voalaza ny tenin'Andriamanitra, 12 taona narary ny tsidra, 12 taona. Eritrereto zany 12 taona nandeha tamin'ny karazana dokotera, tsy sitrana, fa nietsika ny finoan'io ramatoa io. Zao fotsiny tao anatiny hoe na dia ny akanjony aza ny voakitiko dia ho sitrana. Inona ny zavatra nitranga tokoa? Firy ny marary ato, olona fa 12 taona niondroka narary zany ramatoa anankiray zany keo. Fa rehefa nametrahan'i Jesosy tanana izy dia voalaza ny tenin'Andriamanitra fa nitraka. Inona ny aretinao raha lahy sy anabavy zay mandre an'ity toro teniteny? Zao ny ataoko anao ampiasao ny finoanao, etseo ny finoanao any tokantranonao any. Atoroko anao mihitsy hoe mihetsika ny finoana dia zao. Ozy ny tenin'Andriamanitra teto hoe ametra tanana amin'ny marary izy dia ho sitrany reny. Jesosy ry havana tsy mahalavy tany. Raha mino anao manetsika amin'ny finoanao dia apetrao aty amin'ny lohanao, raha fotsiny ny tananao, apetrao amin'ny lohanao ny tananao. Marary aty amin'ny kibonao, marary aty amin'ny lamosinao, etseo ny finoana, mila mihetsika amin'ny finoana takizay ianao mba tsapanao ny herin'Andriamanitra. Ozy ny tenin'Andriamanitra somary avero kely na dia kely tahaka ny voatsinapy aza raha ny finoanao dia mafindra tendrombohitra. Ampiasao ny finoana, ampiasao ny finoana, finoana ny tenin'Andriamanitra te ahatonga anao atsapany zany fanasitranana, fanasitranana mahagaga tsy takatry ny saina. Andriamanitra ny teny izany, Andriamanitra ny manasitrana. Ivavaka aminao araha ankehitriny petrao mifaritra marary anao ny tananao, ampiasao ny finoanao mba tsapahanao ny herin'Andriamanitra ary andraisanao zany fitahina lehibe avy amin'Andriamanitra zany. Vavaka aritsika,
Sotranao a Jesosy sy ny amin'ny teninao izay nambara. Ianao no mahita an'ireo olona marobe marary amin'izao fotoana izao manaraka an'ity tenin'Andriamanitra ity. Ianao no mahita ny tsirairay avy. Ianao no mahafantatra ny olona tsirairay avy amin'izao fotoana izao manetsika ny tanany mba handraisany ny herinao mahagaga satria tsy miovy ianao. Omaly anio ary mandrakizay amin'izao fotoana izao misy olona marary ny kansera mametraka ny tanany. Misy olona marary any amin'ny ati-dohany any manetsika mametraka ny tanany eo amin'ny lohany amin'ny faritra marary. Any amin'ny taolana, any amin'ny lamosina amin'izao fotoana izao amin'ny anara maherin'i Jesosy. Amin'ny anara maherin'i Jesosy. Sitrana amin'ny anaran'i Jesosy ny aretina rehetra zay voatonona teo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo avy Nazareta. Misy olona mpijalin'ny démonie any tokantrano any, any amin'ny toerana isan-karazany any. Androany tonga ny fanafahana araka ny tenin'i Jesosy eto amoaka démonie amin'ny anarako, amin'ny anaran'i Jesosy, amin'ny anaran'i Jesosy mahery. Mandidy ny ambala velona aho, mandidy ny ambala velona, ny ody ratsy rehetra, ny ody ratsy rehetra amin'ny anaran'i Jesosy. Tokantrano zay mitahiry ody ratsy amin'izao fotoana izao toeriko ary didiko amin'ny anaran'i Jesosy. Rava ireo karazana ody ao amin'ny tokantrano amin'izao fotoana izao. Sotranao a Jesosy ny amin'ny fanafana, ny amin'ny fanasitrana sy teny inoko marimarina fa tsy miovy ianao omaly anio ary mandrakizay. Misaotra indrindra. Saotra ny amin'ny teninao izay nomenao anay androany, nampianatra anay ianao mba tena iady ny atsara ny finoana. Mino sy manantena Tompo fa anao témoignage fijoroana vavolombelona ny olona izay nisitranonao izay nikasihanao androany. Saotra dia raina mandrakizay Tompo ny anaranao amin'ny anaranao magaga, amin'ny anaranao magaga anao navoaka izany vavaka izany. Amen. Ankehitriny Tompo ianao izay manaraka ny tiafatr'Andriamanitra ity, saotra ny Tompo ao ny amin'izay fotoana fampizarana kely zay ary ny fampivavahana teto ny Tompo ny asa mahery any amin'ny tokantranontsika ny ry havana mijoro vavolombelona. Zay ny mba angatahako aminareo mba ho fitaovan'ny Tompo anao manomboka androany mba hitaona fanan'olona ho any an-danitra. Ho an'Andriamanitra rery ny voninahitra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompona maranako izao vavaka izao izao fanambarana izao. Amen.